Mitohitsika amin'le resaka hoe ny antony nanonganana ny Ravalomanana tamin'ireny fotoana ireny nanonganan'i Rajoelina azy de noho izy nanana na sahy niady nanohitra amin'ny frantsay sy ny forongony, nanohitra amin'ny fanjanahana ara-pitantanana ankolaka nataony ny frantsay sy ny forongony teto amin'ny fanjakana malagasy. Izay no nahatonga anazy hoe nijoro koa frantsay nanajoro an'i Rajoelina sy ny forongony hanohitra sy handrava ary hamotika ny Ravalomanana. Zay zavatra zay tokony ho tadidiana foana zany. De tsika tsy nahalala tamin'ireny fa noentina tamin'le hoe dictature de noentina tamin'ireny le izy de nanaiky daholo tsika. Fa ny tao ambadika tao de hoe adina mpanjaraha. Zay ny zava-nisy tamin'ireny fotoana ireny hoe adina mpanjaraha satria mpanjaraha matanjaka izay mercenaire amin'ny frantsay sy ny mpanjaraha Ravalomanana izay mpanjaraha sady nitantana ny raharaham-panjakana mba ho ampandrosoana hidefia ny fanjarahana ataon'ireo mercenaire frantsay, mercenaire am-bazary eo zay ny zava-nisy. Ravalomanana sananohitra nanana ny paikady mavesatra nanoelana an'izay Ravalomanana de tsy zakan'zareo zay de nijoro izy nanohitra tamin'ireny fotoana ireny. De tsika zaka hoe dictature nefa tsy dictature nakaty amintsika vahoaka anie izy fa dictature tamin'ireo mpanjaraha mercenaire am-bazary eo. Tsy nino tsika rehefa nitenenina tamin'izany fotoana zany fa rehefa nitondra teo amin'izay Rajoelina zay vao fantatsika taty aoriana hoe ay tena mercenaire amin'ny frantsay marina izy sy le forongony. Zay tsika vao andeha hiady amin'ny Rajoelina sy hiady amin'ny Ravalomanana nefa reo nge nefa niadivan'ny Ravalomanana tamin'ny fotoana androny ny andrava andreo fa itsika tsy natoky azy. Aoka ho tsarovana hoe tady hoe zay le zava-nisy tamin'izany fotoana zany. De zao tsika efa niady de efa nandresitsika efa rava izy de efa mijoro ny gouvernemanta zay hitondra antsika ho any amin'ny repoblika fahadimy de mijoro ndray re tsy fatapatatra hisintona antsika hiverina. De eo ndray tsika sidoka hoe boykely bogosy sy ny sisa zay ihany le zava-nisy tamin'ireny. De hiverina amin'izay ndray tsika de hiverina eo ambany fanjanahana frantsay ndray tsika. De ohatr'izao foana tsy misy ny jiro tsy misy ny rano. Vokatry zany ange io mihevitra nareo hoe tsy vokatry zany io efa nazavaiko tamin'le vidéo ndray zay no mahatonga an'io hoe tsy fisina jiro tsy fisina rano io efa nazavaiko zay ary mbola ho azavaiko rehefa aveo tsy hoe ho azavaiko fa ho aveliko iny vidéo iny rehefa aveo efa tsy haiko an'izay efa nahita ny vidéo iny tamin'ny ray volana lasa zay tamin'ny mbola tsy nanomboka ny tolom-bahoaka nefa namoaka ny vidéo iny hiverina amin'izany ndray ve tsika fa efa fandresena be zao hoe efa naresitsika rava zareo mijoro le gouvernemanta de mitenitsika hoe olony Ravalomanana io zay ny zavatra fafiny rehetra mpitarotolona olony Ravalomanana io nefa tsika efa naresy le gouvernemanta mijoro io zany no lazainy zareo hoe olony Ravalomanana. Io gouvernemanta io efa hitondra antsika ho any amin'le repoblika fahadimy izay itsika ihany ny tantana azy amin'izay fotoana zay. De manaiky zakan'ny olontsika hoe tsy izy io nefa le olona miteny an'iny ary marina hoe tsy olony Ravalomanana izy fa olony frantsay fefa misy relève-ny Ravalomanana intermédiaire an'eo. Tapitra ny eto fa ho tohizana rahaveo.